Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabana antsika rehetra amin'ity andro vaovao ity. Andro vaovao izay anarahanao zany ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada amin'ity talata ity izany anterina ny arabam-bampiratrintsो tsy misy anavahana na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina. Isaoran'ilay nary noho ny fitahiny sy ny fitantanany satria noho izany indrindra no afahantsika mifampiresaka sy mitafa to anatin'izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany. Isaoran'ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny faritra rehetra any manatanteraka ny fampitana nyzay fifandraisan'izay na amin'ny alalan'ny feo io na amin'ny alalan'ny sary. Eo zany ny Radio Mada fa anao manaraka an'ity fandaran'ity ny MBS Radio ny fahitalavitra MBS, ny YouTube, ny Facebook dia ianao no misafidy hoe inona no mapetipety anao amin'ny fanarahana an'izay fandarana izay. Ny faniriana moa zany dia ny hoe ny arahanao hatramin'ny farany amin'ity fandarana ity. Ho avy eo namana faniry Razafy Manantany itondra famakafakana maro samihafa ary dia fatazanao ihany koa ary hiaraka amin'io ny solombavamboaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany faefatra tsy izy zany fa ny député ny colonel Rambo rehefa talata toy izao dia manana ny ambarany izy eto amin'izany fandarana zany. Tsy hoe mety efa amin'ny boriboritany faefatra ihany izay nahalany azy solombavamboaka fa miantefa amin'ny olom-pirenena tsirairay mihitsy manerana Madagasikara satria solombavambahoaka ny Madagasikara ny tena zany toy ny solombavambahoaka rehetra. Fanontaniana lehibe mipetraka amin'izao fotoana izao rehefa mandeha ny andro, mandeha ny volana ny amin'ny tsy hoe mandeha tsony ny taona satria ity taona ity zany efa le taona spesialiny ity. Zao mifanontanian'ny olona ny rehetrarehetra any hoe anahoana ny fandehan'ny fiainana eto Madagasikara ao arindrinao, ahoana ihany izy ty ahoana ty resaka fifidianany ty ahoana ny tena fandehan'ny ACC, tena azo itokisana ve ny ACC raha ohatra ka tarafina amin'ny fietsiny hatramin'izay manoloana an'ireny motion de censure ny tsefitra ireny, manoloana ny filoham-pirenena izay manindry gouverneur mody fanina amin'ny fifidianana izay chef de région lehibe amin'ny faritra. Manahoana daholo zany rehetrarehetra izany ho avy nefa amin'ny fifidianana mbola mipetraka tsara ve ny fahatokisana satria ohatra misy politika mody fanina zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Politika mody fanina zany hoe misy zavatra modina tsy hita mihitsy. Ny ao Morondava mbola tsy manana be ny tanàna dia ohatra manjaka amin'ny politika mody fanina hoe avelao ao aloha. Dia avy eo ny hoe tetibola mpampandrosoana n'ilay commune Morondava dia point d'interrogation. Tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana sy ahoana dia lasa makany amin'ny fitsarana any amin'ny tontolo-pitsarana no hitondrana n'ireny dossier isan-karazany ireny entina mpandrosoana n'ilay commune Morondava, commune lehibe zany dia voafetra na ny vola ampiasaina aza voafetra mandana ny tanio ny mponina ao Morondava amin'izao fotoana izao. Ny ao Moramanga mbola tsy misy be ny tanàna foana hatramin'izao any amin'ny fitsarana dia any dia tsy hita. Zany ny zavatra misy fifidianana nefa ho avy ny aty amin'ny lisam-pifidianana manahoana miezaka ny Tiky Madagasikara ny aty amin'ny mpanohatra ny RMDM sisa mampirisika ny olom-pirenena hoe mandana misoratra anarana any anatin'ny lisam-pifidianana any amin'ny fokotany no direction any no ale amin'ny raika amin'ny telopolo meno iafarany ty zavatra ty marsa zao ty efa ho tapitra sady janvier, février, mars, avril me eo amin'ny roa volana sy tapany eo sisa. Zany hoe mila me mafy zany ny vitesy amin'izay hoe fampirisihana ny olona, fampandresen-dahatra ny olona amin'ny fisoratana anarana ny anatin'ny lisam-pifidianana zay. Zay ny any amin'iny resaka iny. Ny aty amin'ny resaka hoe fiainana isanandro tsy hita zay fandehany. Tsy hita zay fandehany. Vao tamin'ny maraina zao tena nay mihitsy nampaniraka ankizy andeha hividy siramamy. Hoe mandana mividy siramamy 2 kilao vidiana. Ohatrinona kay ty vidina siramamy 2 kilao? 440. 22 000 francs. 440 dia tamin'ilay mpivarotra anankiray 540 ariary ny 2 kilao amin'ny siramamy. Tamin'ny fotoana nefa nytantana ny président Marc Ravalomanana amin'ny firenena
tena tsasaka latsaka zany ny raikilao tamin'ny sirama mbola latsaka ny 2 ariary mbola petsaka ny natadidian'izany fa tsy hitantsony zany zay tenenina manoloana n'le izy raha hoe vahaolana eo apotomoto eo vahaolana tsy vitany eo apotomoto tsony ity raharaha ity fa tsy maintsy any amin'ny resam-pifidianana ny vahaolana mamahanyzany rehetrarehetra zany tsy vitany croiser les bras tsony ity sa ve le vahoaka malagasy ve zany tena hoe ampinanina ny tena mangidy efa mihinana amin'ny mangidy aloha ny malagasy siramamy zany mamy be deabe ny ilana ny siramamy tena hoe raha miresaka ppn sika de ny vary sy ny siramamy no tena mitana ny larana lehibe zany anjara toerany lehibe ao anatin'zany ppn zany aimbahoaka karaha vao zany any amin'ny aimbahoaka izany no misy fahavoazana tsy araka ny tokony ho izy dia tena hoe tsy izy zany tsy izy tsy mihinana tsy afaka mihinana siramamy araka ny tokony izy tsony ny olona raha be loatra koa aloha ny siramamy makarary lasa tonga ny biabety sy ny sisa fa le hoe mamy zany ave de tsy sazan'le malagasy tsony ny atao hoe mamy eto amin'ny taniny ny dikan'le hoe mamy mantsy dia be deabe ny dikan'io fa tena hoe mangidy mizaka ny mangidy amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao mizaka ny mangidy tena hoe mangidy faran'izay mangidy ina koa ny teny mitovhevitra am'zany mangeroka sa hoe inona fa tsy voavidy tsony lay siramamy le kafe am'zany efa hoan'ny mpisotro kafe fa tsy hitatsony zay anaovana azy fa zara raha asiana n'lay siramamy tsisy zavatra mandeha de hoavy ny fifidianana io ny vahaolana amin'izany raharaha rehetrarehetra izany fa itsy andaniny zany moa zany ny an'ny mpanao politika manao ny asana izy ary dia zay no ataontsika hoe tsy mpiteny aloha satria samy mandray ny andraikiny ny tsirairay ao anatin'ity raharaha-pirenena izay tsy misy mandeha am'izay loany ity eny ary tompolasy tompo vavy miarabana manafaniry razafo manantany mbola niomakomana atao moa izy dia tonga eto amin'ny fandarana zany miara-manonjay mibs radio mada miarabanao na manafaniry ndao ary zatsisy misaotra rina sady miarabandrina tonga voamaraina trany aty amin'ny studio tena mafy koa le azakazaka rina satria tonina ambotaiazy mahita mihitsy nyzay avany baipasy amin'ny fanamboaran-dalana ao anatin'le point iny zany mazana be solomamboaka ny madagasikara raha mbo salama emilien iara-dalana amitsika zay voafidy teny amin'ny boribory tany faefatra efa voninao dia iaraka amitsika satria ny député moa ao anatin'le tena azakazaka mafy mihitsy am'izao fotoana zao amin'ny andraikitra maro samy hafa dia mbola iveriny hoany rina rehefa aveo zay sy rina moa zany satria nisy fanadidina zay tamin'ny focus io le focus io fandarana amin'ny France 24 miresaka indrindra am'ireo fanadidina zay ataon'ny correspondant ny France 24 any amin'ny firenena marobe zay melipatrana de misy fanadidina momba Madagasikara de resahana isy rina rehefa aveo fa tena misy le mivarojanaka ary misy mijoro vavolombelona de ho resahantsika eo le izy rehefa aveo ny fahantrany Madagasikara ny fahantrany malagasy de hoetiny eo zay rehefa aveo marobe mihitsy ny vaovao zay hoetitsika fa etona aloha zany de miaraba ny faly sy ionja zay ny lalaina no ambadika ao de ry radany sy zankla ny any ambony any ry zobe zoaga ry ando ny mpanao gazety rehetra melipatrana de arabaina daholo ireo rehetrarehetra ireo zany ny namana any amin'ny radio mada ihany ko tsy hainy manadino anareo satria namana mpiara-miasa mahafinaritra be zany ny any amin'ny radio mada eny ary ny mpanaraka atsika manerina izao tontolo zao de arabaina avokoa any am'izay toerana misy anareo isika eto atandrazana marobe de marobe anareo no mandefa message miresaka am 34 12 902 40 34 12 902 40 zay laharany tariby fandraisatsika zany de mandefa message anareo de eto anaovako kokoa zany i bebe izy andray
maty afa very tsy tadidiko bebe Isabelle ve any faralaza talata maty any miala tsiny a bebe raha ohatra somary tsy tadidiko kely mifandiso ve le anarina fa rem-pianakaviana tena ray aman-dreny be mpanaraka atsika am'ty fandarany ty a de anaovana kokoa satria tena mba nangataka an'izay ry Ratsy mandresy ry namana any Ambotavo ny any Aparafaravola ny any Fianaratsoa ny any Tsirabe Anjorobe Akazobe mianao atsika ny any Mananara ny any Sambava ny any Fianaratsoa sy Toliary mahajanga indrindrandrindra zay mivory tamin'ny faran'ny herinandro teo alefaso ohatry zalahy vaovao a satria nisy zavatra marobe no resahanareo de alefaso avokoa ny vaovao a avy any amintsika rehetrarehetra any ho resahana sy ho taterina eto amin'ny fandarantsika zany a satria nivory mba jerevy kely zay fa laizafady fa mivory ny tany mahajanga tany zany a satria hidina itety foko tany any ko zany a ny foko tim mifampi tim jeune tim ao anatin'ny etsika fanetanana avokoa zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny RMDM de fa arabainareo any mahajanga any a zay tena manao ny asa rehetrarehetra satria izy ty mo tatsoriko mpianakafy eny ara deputeur Amboasalama miarabanao miaraba faniry dia miaraba ny rina vo avy nanao ny fampidirana ny fandarana toa ary miaraba nareo teknisianina zay taritiny faly ao ambadika ao mampita ny sary sy ny feo eto Madagasikara na any ivelany zany dia tsy adino am'izany koa ny miaraba ny teknisianina ao amin'ny radio Mada zay miaraka mampita atsika amin'izao fandarana zao manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra faniry satria mbola notahiny mbola nomeny fahasoavana tsika ka natratra ny androany de ny andro atalata fa efatra amby folo ny volana marsa zany a ka dia taoko fa rary ny sisiny ary menazy ny dera sy laza ny fanomezany tombonandro atsika fahasoavana lehibe satria tadio fa isika olombelona dia ohatran'izay le fitenenina hoe volovarin'Andriamanitra ka zay tiany apetraka de apetrany azy tiany alaina de alaina amin'ny andro itiavany azy ka tsika mbola anatin'le tiany apetraka mbola afaka manao zao fandarana zao afaka miresaka amin'ny vaoaka malagasy rehetra na any ivelany eto an-toerana dia tsara ary mendrika omena azy izany fisaorana lehibe zany no fahasoavana omena atsika manarak'izay moa dia eto faniry raha malala reny zavatra nisy reny tamin'ny resaka loza Andranomasina moa zany amin'ny atao hoe fiondranana tsokosoko andeha ho any Mayotte de nisy roavatsika malagasy eo amin'ny 2 eo zany maty naletiky ny ranomasina ka dia eto dia mirary fiononana feno hoan'ny fianakaviana ny voany zany loza zany ary raha malala fa tsy misy loza afa tena loza tena goavana indrindra dia ny fisarahana amin'ny amanaina zany ny fahafatesana ka mirary fiononana feno hoan'ny fianakaviany zany ndao sy ny fahafatisana zany noho ny lozan-dranomasina zany ary de tokoa de mirary koa hoan'izay namana rehetra tsy salama ary ny andro moa zao mamirifiry ohatra mangitsitsika ihany tsy haintsony izy tia mety mafana ndraindray mangatsika dia ao ny kiserisery ary mampalely dia ny ankizy kely am'izao fotoana zao de tena azony kohaka sy ny jenjenjiny sery dia mirary fahasatranana malaky ho an'ny reny olona tsalama rehetrarehetra reny am'izao fotoana zao tsy adino ny kokoa ho an'ny olona rehetra zay manaraka nyty fandarany ty na amin'ny faritry vakina karahatriny vao ny antso ateo ny eo amin'ny district am Betafy zao de alefa amin'ny monsieur Clémence monsieur José kokoa ianareo any amin'iny lalam-baovao rehetrarehetra iny nareo any Ambatomikola nareo any Abema ianareo any Faratsio sy manodidina rehetra any de omenany kokoa indrindraindrindra ho an'ny solombavam-boaka anankiroa ao Atsirabe voalohany sy Atsirabe faharoa dia iavako aby sy José zany de omeninareo kokoa mino fa manaraka izao fandarana zao nareo dia omenanareo kokoa de araky fitenenina hoe manakory aby de zay ty salama tsara fa miko zay ohatran'izay nareo zay angambany hoe fampidirana faniry fa dia afaka miresaka am'izay tsika hoe manontany faniry ao inona vaovao inona ny fampiresahana betsaka mihitsy izy ao fa aleo aloha deputeur Amboasalama le etsika nafinaritra maro be de maro be mihitsy mifetsiketsehany nataony antokotiko Madagasikara ny fanariny herinandro talata tsika
napita ihany amin'ny lafinjavatra samy hafa zany ny amin'ny fandaminana de zao moa zany tsika vao tafahoany eto indray a nivoatra be ny toedrara taorinan'izay deputeram-boasalama ny fihetsiketsehana nataon'ny tima manerina Madagasikara io fidinana ifotony manao fanetana an'io a io fahafantarana ny lafinjavatra rehetra fanelingelenana ny vehivavy maneho hevitra ary ny antokotiko Madagasikara foana no victime tratra ao anatin'izay a hita misy le hoe misy tahotra politika zay atahona ny antokotiko Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana farany teo tamin'ny lahady sika ianao anisan'ny teny dia teny Talata maty district Nambohidratrimo rakotra vahoaka le toerana ary marobe de marobe no namaly ny antso mbola anaovana trano zany fisaorana ho an'ny district Nambohidratrimo sy ny ekipa ny tiko Madagasikara ho Talata maty tariangabe ny tanàna Eli Dominika sy ny mpiara-miasa aminy nanao ny ezaka rehetrarehetra ny atraty vato sy ny karazany fa nampiseho sary tsika lay fanjakana zany tsy afaka ny lalao sary ery satria raha nytian'le fanjakana manko deputeram-boasalama de izy ihany lalao sary amin'ny media ny amin'ny hoe fahazona vahoaka ny anazy moa tsy haintsonina hoe raharaha nantoko na raharaha-mpanjakana fa le resaka rakotra volomboasary de efa mifangaro voraka amin'izao fotoana izao de mitaza potsiny mpiambina an'le lalam-pandroana fa mino fa manakambarina ianao amin'ny farany ihany fa momba izay fa ity fihetsiketsehana ity fanetana ataony antokotiko Madagasikara ity sy izay mety ho fahitanao indrindrandrindra amin'ny farany herinandro teo sy izay mbola tokony ho message tokony ho atsipy angamba ny deputeram-boasalama everitsika fa zava-dehibe amin'ny fanomboany ty fandarany ity eto dia miaraba ny distim ny distrika ny Ambohidratrimo izay tarihan'ny solombavamboaka Mamirabe ny Rina natanteraka ireny atao hoe fiaonana tamin'ny alahady teo amin'ny fokotany Mandriambery teny amin'ny commune Talata maty ireny fambeazana lehibe le izy satria ireny tokoa no ahitana ny herin'ny antoko ary mbola ahitana fa antoko manana ny heriny ary antoko miaina ny antoko Madagasikara fa tsy antoko sarin-draim-pitra ka eto dia amin'izay seon-javatra zay dia mbola mankahery hatrany ary adidy mahasolombavamboaka ny tena solombavamboaka Madagasikara fa tsy solombavamboaka ny boribory tamin'ny faefatra fotsiny ny manentana ny ary mampirisika anareo amin'ny distrika Nambohidratrimo ny amin'ny toyan'ny reny ezaka efa nataotsika niaraka reny tamin'ny sabotsy tamin'ny lahady teo zany tadio tsara fa tondalana lehibe ho an'ny firenena malagasy ity taona 2023 ity satria ny araky ny hoe firenena mahademokratika Madagasikara de am'ty 2023 ty no averiny vahoaka amin'ny mpitondra ny fahefana am'izao fotoana zao ny fahefana ary isafidianany indray ny olona na antoko politika na antokon'olona zay tokony hitondra ny tany sy ny firenena zany ka eto a zany dia araky ny teniko teo hoe kiondalina lehibe ty de eto a zany de miteny hoe ho atsika ato amin'ny antokotiko Madagasikara dia tafiditra tsara ao anatin'izany isika ary tafiditra tsara ao anatin'ny fanomanana zany fiovana eo amin'ny hitantanana ny tany sy ny firenena zany amin'ny alalan'ny fifidianana ary tadio tsara fa ny fifidianana ny ain-dehibe an'ny fifidianana dia ny fandrafetana ny lisitry mifidy ary zany fandrafetana lisitry mifidy zany dia tafiditra tao anatin'ny seho tamin'ny lahady teo zany zay ny rahana tamin'ny filoana toko Marc Ravalomanana fanetanana ary zay no ataon'ny ny antoko tiako Madagasikara am'izao eran'ny Madagasikara manentana ny olona mba hiditra ao anatin'izany listim-pifidianana zany maninona moa ny hoe entanina ny olona satria araky ny fiteny filoha Marc Ravalomanana dia tsy mahavita ininona ianao raha tsy tafiditra ao anatin'io lisitry mifidy io tsy havita ianao andeha hifidy tsy havita ianao hitory raha misy zavatra tsy mety eo tsy azo vidina ho lehibe amin'ny fokotankilo anao raha tsy ao anatiny ao tsy azo mandray andraikitra anao amin'ny bro amin'ny fifidianana raha tsy tafiditra ao anatin'io lisitry mifidy io tsy afaka ho vidina ianao ho be ny tanàna raha tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry mifidy io tsy afaka ho vidina ianao ho lehibe any faritra raha tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry mifidy io
ary tsy azo fidinana ho président ho solomavam-boaka raha tsy tafiditra anaty listre mifidy io de ohatra zay ko hatramin'ny ho filoham-pirenena de tsy maintsy tafiditra anaty listre mifidy io nydiko tenenina de hoe ANDB ho an'ny fifidianana zay atretsika am'ty 2023 tya ny atafiditra ny anaranao ao anatin'ity listre ny mpifidy ity ao anatin'ity fanavozana tanteraka ny listre ny mpifidy ity aloha zavatsara ny resaka ary oko ho fantatra areo eno tsara fa raha ohatra ianao ka efa mifidy tamin'ny 2013 de hiteny ianao hoe zany efa mifidy fa tsisy dika antsony andalako hoe anao an'le refonte tena disoko tanteraka diso tanteraka ho iaho satria maninona ty refonte total ny liste électorale ty dia ny listim-pifidianana nampiasaina tamin'ny folo taona laza satria ty refonte liste électorale ty diako ny folo taona dia ohatrany hoe efa maty tanteraky iny liste iny ary idina any anaty vata de tsy sokafana tsony fa ny lista vaovao zay ataotsika izao zay sokafana tamin'ny desambra teo ary mbola mitoy hatramin'ny faraky am'ny telopolony volana me ho avy zao zay no ampiasaitsika amin'ny fividianana ho avy ao anatin'ny folo taona manaraka eto zany hoe io lista ataotsika am'izao fotoana zao io zany no ampiasaitsika amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika am'ty taony ty ho ampiasaitsika ho amin'ny fifidianana zay ho bentanàna lany fotoam-piasana am'ty taony ty ho ampiasaitsika am'y fifidianana solomavam-bahoaka lany fotoam-piasana amin'ny volana me 2024 ho ampiasaitsika am'y fifidianana ho chef de région arak'izay anaovan'ny mpitondra azy eo zany hoe tsy le lista talohatsony zany no ampiasaina fa ty lista vaovao ity ka raha ohatra ianao zany aloha zavatsara mihitsy ny resaka raha ohatra ianao zany ka mieritreritra hoe zany efa mifidy foana fa any foana narako diza hoe diso fa tsy maintsy mandeha misoratra ianao de am'izay ianao afaka mifidy am'ty taony ty zany hoe izaka ny folo taona manavao an'io liste io manavao tanteraka an'io liste io dia 2022 zany no hatramin'ny 2032 ao anatin'io zany ianao afaka mifidy am'ty liste ty ka eto zany de manentana ho anareo ho atsika zay mbola tsy nandeha namonjy ny bropokotany dia hoento ny karatra hoento ny olona rehetra ao an-trano zay feno valambe folo taona ka mananjoy hifidy mandeha manao izany any amin'ny bropokotany tsy misy tsony ny any amin'ny hoe misy olo efa ny karamaina any agent recenseur na CLRE avy eo amin'ny CENI na avy amin'ny CED na avy eo amin'ny fokotany tsy misy tsony zany fa itsika izay mahatsapa fa tsy natongavandreny olo reny tao tokatrano ka tokony isoratra anaty liste mifidy dia alaivony karatra de mandehana mandeha antany daholo no manodidina rehetrarehetra anahanao an'izany fifidianana zany ny olona voasazy ara-panjakana ihany tsy mahazo mifidy satria rehefa voasady de alaina ny karatra de tsy afaka mifidy ka ianareo ve de hitovy zo am'ireny olona voasazy reny na alaina karatra tsy afaka mifidy nefa zo anareo no mifidy ary tadio tadio tsara fa kiondalana lehibe ty jerevy ty fahoriana mahazo malagasy am'izao fotoana zao natao zay ampahatra azy natao zay abado azy jerevy mividim-piainana teneniny rina teo miakatra tsy toko tsy foroana jerevy ny fahasimban'ny lalana fahasimban'ny toe-karena jereo ny fidangan'ny vola vahiny maninona noho ny
resy de resy le vola malagasy maninona satria tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiarina eto Madagasikara. Jerevo fa misy olona manodidina atsika tsy misy olo-akanjo ao anatin'ny tapabolana iny le fantrana le tsy fananana vola. Jerevo firy matimaty fatany mitsitsitra eny amin'ny eny amin'ny arabe eny. Jerevo am'ireny zordira reny fa me mitombo nisan'ny olona tompony zordira. Taloha tompony zordira raha atao hoe olona mpivady fa zao ny tompony zordira efa misy karazany telo amin'ny fanaripako anankiray de efa mizara rehefa sase zordira karazany ohatran'izao de ale fianakaviana ray ity, zordira karazany ohatran'izao de ale fianakaviana ray ity, zordira ohatran'izao dia ale olona anankiray ity. Zany ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao. De zany ve mbola tadiavinao iainanao de tsy andeha isoratra ianao any amin'ny listy mifidy mba hahafahanao manana le atao hoe ho avy tsaratsara koa no zao misy anao am'izao fotoana zao. Ka eto zany dia manitana antsika rehetrrehetra mihitsiny ary adidin'ireo olona atao hoe maheno an'izao afaka manaraky izao fandarana zao any atokantrano any ny miteny amin'ireo olona zay tsy afaka manaraky izao fandarana zao satria tsy manana hoe mba manana vola evidianina televiziona ka afaka manaraka fandarana na manana telefona de afaka manaraka an'izany amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook na manana radio de afaka mba mieno an'izany fa de manentana zany ho antsika ary ho any ato amin'ny boribory tamin'ny faefatra tena teneniko mihitsy ny tompona andraikitra rehetra manomboka amin'ny Fokitima zany président Fokitima sy ireo mpiara-miasa aminy rehetrarehetra membre-ny Brao ianareo tanora ato amin'ny atokotiko Madagasikara ato amin'ny boribory tamin'ny faefatra tompona andraikitra isaky ny fokotany any ianareo vehivavy dia raisina andraikitra anareo fa manana didy lehibe ianareo anentanany olona am'izany fisoratana anaran'izany. Raha misy ny olana any amin'ny fokotany any satria maninona efa fantatra amin'ny paikady ratsin'ireo olona reo misy fokotany amin'ny enina sasany no misokatra raha fito sasany eo amin'ny fokotany 3J zao de misy an'izany sonerana 3J de mihidy de rehefa atony any antranona mandendena tsy hita de teneno hoeto ny olona mijery ny zava-misy miteny ary sahy miteny hoe tsy mety ny ataony ty asan'ity sefim-pokotany tya satria mahamery ny zoanareo tsy vidy satria afeno ny listy ny anoratana tokony ao anatin'ny listy mifidy zany. Sahinareo mijoro ary efa vita zay ho atsika timina ny malemilemy fa tokony ametraka isika ny fahasahina miteny ny tsirariny sy ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra indrindrindrindra any amin'ny fokotany misy anareo any tady io tsara fa any amin'ny fokotany miainga ny zavatra rehetra de any zany mila fongorona zavatra tsy mety any ary mila tenenina ho fatapoko fatam-pirenena. Sahinareo azafaly fotsiny manao tatitra fa sahinareo mijoro miteny fanazava amin'ny sefim-pokotany ary raha ilaina dia voroan'ny olona satria adidy lehibe ny mifidy de adidinareo anio miteny ny zavatra tsy mety eo amin'ny fokotany eo. Eto zany de efa miteny fa vita zay ny famitahana atsika fa de anjarantsika tsirairay no mijoro ary sahiteny ny zavatra tsy misy tsy mety any amin'ny fokotany misy atsika any. Ka eto zany de efa miteny hoe manitana ny am'izay adidy sy andraikitra miandra atsika tsirairay zay am'resaka fisoratana anarana any amin'ny fokotany any zany am'ty listy mifidy ty. Nenina tsy eo aloha anandratra fa ao arina andatsa. Mino sy matoky fa itsika rehetrarehetra zao zay meno aeto dia mba miandraandra ho avy mamiratra ho avy tsara koa mihoatra am'izao ianatsika izao. Dikan'izany de mila fandraisana andraikitra
manomboka amin'ny olona tsirairay de ny ao tokantrano sy ny amin'ny manodidina zay fandraisana ndraiky zay a dia tsinona fa ny amin'ny fandehanana misoratra anarana any amin'ny fokotany a mba hahafahanao mametraka sy mijery ary mame fatokisana zay olona vaovao a ho hitanao ndray a tokony hitantana ny tany sy ny firenena hoe hitanao a fa tokony hoe azahonao a ho avy mamiratra ho avy vaovao a ho anao a sy ho an'ny taranakao ny ady efa mazavany aho a ary averika eto foana tsika tsy mba mpanao politika mivadibadika na mpanao politika be calcul fa fantatry ny tanjaky ny antoko tiako Madagasikara ary solo-mavamboaka ny antoko tiako Madagasikara lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara de miteny aminareo zany miteny amitsika eto amin'ny quatrième fa tiako Madagasikara filomarika Ravalomanana any a io ny am'fantatro io ny am'fantatro ary io ny ano arahako io any mame toromarika ako a dia tanterahako atsaka sy andavany any toromarika omeny ahy toromarika zany nydika zany toromarika zany a de baiko io tsy maintsy tanterahany de ohatran'izay ko nampitako aminareo rehetrarehetra zao zavatra teneniko aminareo zao de toromarika omena avy any amin'ny filomarika Ravalomanana de atoromarika koa nomeko anareo anatanterahana azy zany a any amin'ny fokotany 2 misy atsika eto amin'ny boribory tamy faefatra tadio fa fampandrosoana Madagasikara ary ny elana am'izao fahorizy zao a mba andehana Madagasikara mba anana Madagasikara ny toerana misy azy eo amin'ny izao tontolo zao a dia tsy misy afatsy ny fialany zao fitondrany zao a ary mifametrahana lehibe any antokotiko Madagasikara ny filomarika Ravalomanana zay efa manana traikefa amin'ny fitantanana ny fanjakana manana traikefa amin'ny maha filoam-pirenena ary efa nikozan'izao tontolo zao a ary nampiakatra ny atao hoe PIB Madagasikara ho ambony zay mbola tsisy nahatratra ny filoteto a raha tsisy rery any a nandritra zay na empolo taona tao anatiny fitantanana ny nazony Madagasikara fa levatena zay tsy afaka anao an'izany nefa filomarika Ravalomanana raha tsy misoratra anarany isika ao anatin'ny lisitry mifidy ka dia zay zany ny fanetanana androany ary tsy ho an'ny boribory tamy faefatra rery ny tenenako an'izay fa ho an'ireo vahoaka rehetra manaraka an'ity fandarana ty raha Madagasikara ary raha mbola hoe vahoaka ka mieritreritra mahatsapa fa hoe tsy izy tsozy zao a de tokony andray an'izay toromarika zay a dia mandeha am'izany fisoratana anarana ao anatin'ny listiny fifidianan'izay eo tsika aloha zany zao zay zany tsy maintsy atao ezaka lehibe aloha eo tsy maintsy atao ezaka lehibe matoa amy teny an'izany eto a dia misy paikady maloto ataony fitondrana am'izao fotoana zao inona le paikady maloto le paikady maloto de aloha de tenenina ho vaky Ambatolampy eto e fa zay faritra na distrika ka aza homarika filomarika Ravalomanana ny fandresena tamy fividianana teo a de fanahinina averiko indray fanahinina atao ambany de ambany ny taha fisoratan'ny vahoaka any amin'ny listy mifidy ary teneniko aminareo fa naneto Antananarivo renivohitra fotsiny a dia eo anelanelan'ny zay noany eo anelanelan'ny 3 isan-jato hatramin'ny 12 isan-jato zay noany maninona ny antony dia fananina tsy nalefa namonjy any tokantrano tsirairay ireo agent recenseur sy ireo CLRE mpanao an'io fanisana io dia efa jerena mihitsiny hoe ato olony tim ty mpanaraka ny tim dia efa dinganina fotsiny
ary zany isany victime zany ahy victime zany a ny tranoko nefa dia 5 metatra miala amin'ny bro fokotany de za mihitsy no nandeha tany teny hoe maninona tsy tongana de efa taonareo fa efa nandeha tany reo fa tsy taonareo nefa de misy olona foanao a mivadiko ao a misy mpanampy eo a raha mandondona missoneria afaka manao zany fa fananina mihitsiny satria misy tokantrano anakiroa zay eo a de za sy ny zanako de zay ihany de fa raha vo tsy mandray andraikitra anao zany a de etrehitra fa very vato anaky 5 zany de zay no ataondreo hoe politika malotondreo zany zavatra zany politika maloto satria maninona fantamy fa hovoy izy ary fantamy fa raha vo betsaka ny olona mpifidy eto amin'ny Antananarivo région Nalamanga dia tsy lany Andry Rajoelina tonga de mahitsy be amin'ny teny tonga de vatapatiny soavina veloma maritano anazy tsy lany izy de zay le politika maloto de tianareo ve efa zao fahoriana de mbola zaniko mbola iananao anatin'ny 5 taona ao arinao ohatrany tsy mety a ary tena tsy mety ka zay ny teneniko aminareo hoe manana didy tsika nareo manaraka am'izao fandarany zao manana didy ary sao de hipetraka aminareo mifanontaniana rehefa avy eo hoe inona amatompona andraikitra anareo a tao amin'ny antoko amatompona andraikitra anareo a arahan'ny olona satria hoe manana ny maizazana tokotiako Madagasikara zany a sao de hipetraka mifanontaniana rehefa avy eo hoe inona nataonao nandray andraikitra venao zay ny teneniko hoe tsy andehanana makany de onenina tsy olo anandratra fa aoriana andatsa ka zay zany ny tenenako zay hoe eto a de fa manetana atsika mafy mihitsiny a ary raha mbola mandrapatonga ny 31 mai ka mbola manao miara-manonjy eto velonaina eto raha mbola afaka men'Andriamanitra iaina ihany ko ka afaka midiny any amin'ny fokotany rehetrarehetra iny a de tsy maintsy hanao an'izay ary tsy maintsy hiteny eto foana ka dia apetraka amitsika zany zay afatra zay androany aloha dia efa jereo no manodidina hoe efa nandeha venareo tamin'ny resaka toromarika ny tenen'ny colonel Ramboto amin'ny mikasika fanoratana anarana any amin'ny fokotany rehefa tsy mandeha de hoeto le olona fa tsy ho anenenana ho a zay ary araky ny teniko foana hoe sao de anao ohatran'le mpanao zay mo fitenina hoe mpanao baolina ambomanarina efa vita amin'ny baolina zay hoe takzay le sinina tokan'izao ka efa lazaka ngany hoe ambony terrain ntsony tsy afaka maninina ntsony delondrora sisa mitsakory inona mosto mitenindrery sisa zany ka mba tsy isiny zany a zay ny ato nanaovana zao fanetanana zao minsy matoky any efa fa tianareo ny fampandrosoana anty Madagasikara ty tsika fampandrosoana anty Madagasikara ty ary tiatsika ny atokotsika ary zany fampandrosoana Madagasikara zany a dia tsy menan'izao olona rehetra zay te hitondra rehetrarehetra zao ka hanaovana stage na hanaovana atao hoe kilalao akandasitra na mbola tsapatsapa fa tena ilana olona afaka te mitondra an'izany fampandrosoana zany satria efa tara loatra Madagasikara mihoatra amin'ny firenena manodidina azy tea ny eritreretina hoe nampisambola ny Komoroko jisy Komora zao lasa président ny commission ny africaine Madagasikara makaiza nefa te ampisambola nisy ara-loza eto Komoro manome volanao hoe ty mifanampiana e de zay ny teneniko hoe efa tsy mendrika amin'ny Madagasikara amin'ny zao toerana misy azy zao a mila olona efa manana traikefa mila olona mahay mafantatra ny ary mavita ny zavatra taky ny malagasy aminy a mafantatra tsara hoe makaizy ty Madagasikara ty a makaiza lala Madagasikara zany no ilaina zay ny antony naovana zao fanentanana zao a mba ahafahatsika mametraka amin'ny fanantena Madagasikara indray zany a eo amban'ny fitarihan'ny filomarika Ravalomanana zay nga mafanelina atao hoe fanentanana
hoan'ny rehetrarehetra am'ty hoan'zay nao amin'ny antoko ty manazy olona piaradia am'ty manazy olona mieritreritra hoe miaraka am'ny filomarika ravalomanana de itovizany zay fa rehefa tsy eo anatin'zay anatin'ny listy mifidy zay a aimberymaina fotsiny ny fanentanana rehetrrehetra sy mifandianany filomarika ravalomanana mitety an'ty madagasikara ty izy ndreka raha ohatra ka tsy eo ianao fa rehefa tena tianao zay hoe fanovana sy fandehana madagasikara amin'ny manana madagasikara amy toerana misy azy zay a dia mandehana misoratra anatin'ny fanavaozana ny lista am'izao fotoana zao azy eritreretinao hoe fa tao foana taloha efa tsy antsono a iny averiko fa vaovao ty pazo lista vaovao ty a de natao tao foana azy ianao taloha dia efa tsy antsono iny a efa nidiny iny a fa zao ndray lista vaovao ndray a no iainantsika de 2022 hatramin'ny 2032 ya zay fanentanan'zay ihany a député Ramboasalama no itondrako atsika zany hoe isika zay mahare an'ty fandaran'ity zany a de tena ataovy goavambe zay satria manakaiky ny fotoana zany mazava ny tenyny député Ramboasalama teo fa tsy miady hevitra tsony tsika am'ilay lista teo aloha so de mbola mieritreritsika ka efany fa zara mifidy tamin'ny fifidianana filopirenena tamin'ny 2018 nifidy a tamin'ny resaka solombavamboaka nifidy a tamin'ny fifidianana be ny tanàna tsy miasa tsony iny fa hiditra lista vaovao zany tsika listry mifidy vaovao zany a zay a am'tya fanavaozana tanteraka ifotonyity zany ka raha mbola tsy nanatona fokotany ianao satria aza miandro manatona tsony an'le mpanisa mpifidy fa manatona fokotany a dia aramaso ny anaranao zany de jereo tsara izay a mety zaza tsy ampy taona misoratra anarina nyreny fokotany reny fa zay feny taona 20 ihany ary vao marina manana an'lay karapanondro sy zay ara-dalàna ny kopiany satria misy miadevitra zany moa any ambadika any dia reny zany tokony ao anatin'ny listry mifidy zany zay feny taona hoy a ny tsy feny taona zany 20 taona latsaka zany tsy tokony ao anatin'ny listry mifidy fa eto de tena manentana atsika rehetrarehetra aza vela ho an'ny antokotiko madagasikara ihany le fa navotam-pirenena amin'ny fifidiananyity zay maha révolution électorale azy fa tena isika fikambanana raha mahatsapateny tsika hoe zay ko victime tsy mety aminao zay tsy mety aminay zao ataon'ny fanjakana zao efa tsy rariny zao de mba mijorotsika de manaova fanentanana resan manodidina amitsika raiso ny andraikitra marina hoe mety tsy manana agrément tsika anao fanaraha-maso ny fifidianana fa izay mandraikitra ny fikambanana ihany ko mitaizany olo-pirenena de mba tazay ny olo-pirenena zany ho tafiditra ao anatin'zay a listry mifidy zay de ho anao ihany ko olo-tsotra raha ohatra ianao kefa avy ny soratra anarina fa misy namanao lavitra be de atsoa izy raha misy contact any naizanaiza misy azy fa misy zavatra mamperitreritra ihany manko ahoana ny eritreretina hoe nosy be analy 2 jours amin'ny fiarakodia misy sasa miteny hoe mangalan'io ara 3 andro mihitsiny anosy be anala 20 kilometatra eo raisina 2 andro vao tonga ny nosy be anala fa nosy be anala 5 isanjato ny tahan'ny fisoratana anarana ny commune manodidina anosy be anala ratsy lalana faran'zay ratsy lalana tsofoka anosy be anala zany misy lalana tena any am'y 2 metatra misiny na lavany etrany mitsofoka tinely ianao de misy camion no mitatitra eo fa tena tsy tonga any aparan'le tanàny zany fa tsy maintsy misy transportement amina resaka sarety itomana an'le tany fa am'zany toerany zany inaccessible sarotra ny communication miakatra any an-tenimbôtra 95% i taux de réalisation de mahavarina sy mahagaga zany de io mahatonga atsika zany antsony député Ramboasalama teo mila mailo sika fa natanina rivorevoatra zay fantatra fa anisany mpifidy ary be mpifidy ny filomarika ravalomanana mahagaga ihany ny andrenesana ny aminy hoe tsy mitovy am'zany toerana sarodalana zany nefa eto daholo ny vaovao ny melipatrana teto daholo ny mpanisa mpifidy ny odikodina ny sefokotany tsy hoe mandeha lavitra any amin'ny 12 kilometatra ianao na mandeha lalatany na mandeha sarety ianao fa mandeha kely 500 metre raha lavitra indrindra de misy bropokotany zany manodidina natanina rivorevoatra manodidina n'lay district Analamanga eny misy any any Anjorobe Akazobe any Andramasina manjaka indrindra lavitavitra ny lalana
fa tsy lavitra mihoatra n'izay ny tenenitsika zay na anykandreo ambony be taux de réalisation any akora any be fandrina varatra any midongy atsimo de ozy tsika ahoana ary zany ka zay ny tenen'le fanjakana amin'ny alalan'le seni atina na sy tiana fa matotry reo de mila mailo sika tsy député rambo fa na izako victime tsy nandehana mpanisa mpifidy teo amiko mandalo amina tokantrano ray fa tsy nandalo teo amin'ny tokantrano faniry mianakavy satria efa fantatra fa io le mpanao miara-manonja efa fantatra fa ifidy amin'ny marikaravalomana ny menakavy fa zay ny nandodona tany amin'ny fokotany bienvenue nareo de ndraisina mandray tsara kely any amin'ny fokotany rehefa tongotsika ka ome fotoana ny vatatsika nainga tongotra ho any amin'ny fokotany de ampiasao contact rehetrarehetra ao anatin'ny telefonitsika hoe ianareo ve efa nanantona indrindrandrindra re fianakavitsika sahirana miteny lava re mitabataba ianareo ve efa nanantona ny braoa pokotany zay aloha dingana goavambe zany resahantsika am'zany fa mila mahafantatra an'izay tsika ary anaovanay tolona sezaka lava isan'andro san'andro eto amin'ny miara-manonjy zany ary tsy mbola misy antoko angamba misehatra am'zany akoatrin'ny antoko